Miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana zaray mahasoa ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Fandarana natao ihany koa hanasoavana ny mpiarabelona. Dr Jean-Luc Raveloarmisy no nanomana sy manolotra ny fandarana ary fifaliana hatrany ny mitafa amintsika izay manjoy an'ity fandarana ity. Ny fandarana androany dia resahantsika vatsim-pianarana maro samihafa toy ny ilay fandarana moa natao antsika hatramin'izay moa no resahantsika ireo fandarana faraparan'ny azafady no resahantsika momba ny vatsim-pianarana mandeha mianatra aty Etazonia. Be dia be ny fanontaniana voaraiko nateraky ireny fandarana ireny dia androany izany hiezaka hamaly an'ireny fanontaniana ireny hoezahana ho valiana ilay fanontaniana mba ahafapo antsika rehetra, tsy olona fa tsy ho voavaly avokoa izy rehetra fa mety ny nosoratanao manokana mety tsy voavaly fa raha mihaino tsara ianao dia mino aho fa ny akamaroany fanontaniana napetraka dia voavaly amin'ny fomba izay entiko hamaliana azy androany. Fanampin'izay dia fampatsievana kely ihany koa fa misy fandarana izay averintsika foana, averimberina ireny miankina amin'ny fanontaniana izay voaray avy aty, voaray avy any amintsika mpihaino izany. Faharoa miankina ihany koa amin'ny fananana fotoana, tsy orina fa misy indraindray dia tena tsisy fotoana ahafahana manolotra ilay fandarana noho ny asa aman-draharaha ary amin'ireny fotoana ireny dia jerena ny fanontaniana rehetra izay tonga dia izay fandarana tamin'ny lasa vitantsika izany no alefa izany hamaliana an'ireny fanontaniana ireny. Izay no mahatonga ny fandarana izay misy miverina satria misy manontany hoe nahoana no miverina ny fandarana, averimberina fa angaha lany tsisy resaka intsony dokotera. Ny resaka be dia be azo atao. Ny olana ao antsika izany dia ilay fotoana anomanana sy hanolorana azy iny angaha no atao hoe tsy ampy fa tsy hoe lany satria fomba fiteniko hatrany hoe fotoana indramina no nanaovantsika azy ity ary ny zavatra izay vokarintsika dia kendrena mba ho zavatra tsara ka tsy manao kitoatozana amin'ny famaafana azy dia izay tratra izany no atolotra. Izay ary izany ny amin'iny fa dia hanomboka isika hamaly ny fanontaniana ireo. Fanontaniana voalohany dia hoe mikarakara vatsim-pianarana ve ianareo na koa hoe mizara vatsim-pianarana ianareo? Dia ny valiny dia tsotra be, tsy atomboko, tsy mikarakara vatsim-pianarana izahay, tsy mizara vatsim-pianarana izahay. Raha miteny izahay izany dia izahay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara sy ny radio, ny AZ radio télévision irahantsika izany amin'ny andriamatoa sy lombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Tsy mizara izay, tsy manome izahay fa kosa ny ataonay dia ny mampahafantatra anareo, manoro anareo ny toerana misy vatsim-pianarana ary manome ny paikady ahitana vatsim-pianarana. Izay izany ny fandehany. Ny fanontaniana faharoa koa dia hoe ianareo ve moa izany dia mitady ho anay, mitady vatsim-pianarana ho anay na hoe afaka mitady vatsim-pianarana ho anay ve dokotera? Ny valiny dia izao. Nanapa-kevitra izany isika izahay izany fa atoranareo ny toerana misy ny vatsim-pianarana, omena anareo ny paikady ahitana vatsim-pianarana ary mihoatra lavitra amin'ny vatsim-pianarana ny resaka ataontsika eto dia ianareo ihany no mitady azy. Ny antony dia tsotra be. Izaho izany izahay ato amin'ny hetsika asa an'i Madagasikara dia tsy manana ny fahafahana, tsy manana ny fotoana izay ho atokana hitadiavana vatsim-pianarana ho an'olona. Tsy ilay fotoana mihitsy tsy ananantsika fa dia hifonana sy hiarana tsiny ilay tompoko. Ka ianareo izay miteny amiko mba hitadiavo aho dokotera, mba vonjeo aho dokotera, tsy hoe tsy te hamonjy, tsy hoe tsy te hitady fa ilay enti-manana amin'ny lafiny fotoana anaovana azy mihitsy ny olana ao antsika satria ity zahary ataontsika ity dia maimaim-poana ary tsy misy sarany alaina amintsika velively. Ary eto moa izany efa nisy ihany koa ny angavy nanolotra tamiko hoe ao fa menay vola ianao ary hitady vatsim-pianarana ho anay. Ny olana amin'izay lafiny ara-bola izay izany dia izaho mihitsy tsy manana an'ilay fotoana izao. Raha vao mandray an'izany vola izany dia voafatotra satria hoe tsy maintsy ataoko ilay izy ilay fotoana mihitsy rehefa tsy ananako, aleo dia mitsotra ao anatin'ny fahamarinana. Faharoa, sarotra be izany mandray vola izany satria isika izany izay tsy agence, tsy mahazo ivoho, tsy mahazo ivoho mpitady vatsim-pianarana. Sarotra be ilay izy satria afaka manoro aho hoe ary misy, mahita aho hoe ary misy fa izaho tsy afaka manome antoka fa ahazo ianao. Ny antony dia tsotra be, tsy izaho no manapa-kevitra fa ilay toerana.
ilay anjery manontolo na ilay fikambanana. Za koa tsy nanao fanarahana amin'ireny toeran'ireny ka hoe izay olona entiko ao aminy dia omena vatsim-pianarana. Ka raha ohatra zany mandray ny vola omenareo dia avy eo ianareo tsy mahazo vatsim-pianarana dia ho sahirana betsika mianakavy fa hisy fanomezan-tsiny eo ary hisy filazana fa hoe nokatramon'ilay rangahy iny ny volanay na hoe nisoloky iny ny volanay izay zany no mahatonga antsika tsy mandray vola mihitsy. Ny vatsim-pianarana tsy afa-ty amiko, tsy izaho no manolotra azy, tsy ny gazety radio televizion no manome azy. Sarotra aminay zany ny andeha teny aminareo hoe raha omenareo vola izay dia azonay antoka fa hahazo vatsim-pianarana ianareo. Alay dia mitsotra, zavatra sarotra zany, ny zavatra tsy ananana tsy andeha hisesitiavana hiteraterana tena, andeha hanaovana fizahozahoana ka hoe meo any vola dia ahazo ianao. Tsy azoko atao izany ary tsy manao an'izany ahako. Fa ny torohevitra dia omeko ary atoroko anareo misy azy fa raha vao manome vola ianareo ka manaiky mandray an'izay vola izay ahako dia mieritreritra ianareo fa nomenay vola izy dia azo vatsim-pianarana zay, nefa ilay vatsim-pianarana tsy izaho akory mikarakara azy fa mahafantatra ny toerana misy sy ny paikady dia izay aloha zany no lalina isorantsika aloha ankehitriny fa tsy izay zany tsy mahasoa voa. Be dia be no mahasoa voa maka vola any amin'olona hatraty Etats-Unis koa dia maro ohatr'izany hatria ilay fotoana ka lany ilay fotoana. Ohatran'izao zao ilay fotoana laniko amin'izao zao dia tena be dia be mihitsy firy izay ny fandarana efa novokarintsika, 150 zany izao no efa voaisa, mbola nisy fandarana talohan'ireo izay tsy nomena laharana ka mandany fotoana ary izay no mahatonga ny mahasoa voa mandray an'ilay maka an'ilay vola sara an'ilay fotoana laninao. Fa ny olana ao antsika amin'iny zany raha sanatria ianareo tsy mahazo dia lasa efa nometsiny eto isika dia tsy mety izany. Ianareo moa nisy nanoratra tamiko satria zany laza hoe raha ohatra ianareo te hianatra ato amin'ny Andrews University aty Michigan aty Etats-Unis dia afaka manoratra mivantana amiko ianareo. Ny lalam-pihafanana andraketako dia manome vatsim-pianarana fa ny vatsim-pianarana izay omenay lalam-pihafanana manokana momba ny fampandrosoana izay ny andraketako aty izany no talehan'ilay lalam-pihafanana ato amin'ny anjery manontolo ity. Ny vatsim-pianarana omenay hatramin'izao aloha dia tsy vatsim-pianarana feno fa vatsim-pianarana ampahany, izany hoe 500 isan-jato ny saram-pianarana no omenay ianao no mameno ny 500 isan-jato. Ireo rehefa tonga ato indray nefa ianao dia misy fomba koa ahafahanao mitady vatsim-pianarana fa any ivelany izany, ivelan'ilay anjery manontolo Andrews University. Fa ny olana aterak'izay dia izao tsy fantatra na azo ianao na tsy azo arak'izay lazaiko ary ny fotoana zany, mila fotoana no mangataka vatsim-pianarana, tsy maintsy efa manomboka mianatra nefa ianao vao mahazo mangataka any ivelany satria ireny ilay fikambanana manome vatsim-pianarana ireny zany dia mitaky taratasy manamarina fa efa mpianatra ianao. Misy mpianatro tonga eto izy dia mitady vatsim-pianarana dia mahazo izy dia iny zany manampy azy amin'ny fanefanana ilay atsasany izay alohany avy eo am-posiny. Ka raha mahaliana amin'izay ianao raha ohatra misy any ny azonao atao zany dia manondrata mivantana amiko dia hojerentsika ho resahantsika izay rehetra izay. Ny fanontaniana fahatelo dia hoe vatsim-pianarana na aiza na aiza. Aiza ramose misy vatsim-pianarana na aiza na aiza, zany hoe io ilay antsoina hoe portable. Finday moa raha ohatra izany ino izy ity telefona zany dia finday filaza azy moa, fa ilay portable scholarship zany hoe vatsim-pianarana azontsika entina, azo afindrafindra moa raha izay no tsotra, izany hoe na aiza na aiza zany tsika no mianatra dia afaka mampiasa an'ilay vatsim-pianarana azo ampiasaina io vatsim-pianarana io. Dia izay zany aiza no misy dia ny voalohany no resahako aminareo zany dia izao misy vatsim-pianarana omen'ilay antsoina hoe Fondation Western Union. Fondation Western Union. Ny Fondation Western Union. Western Union zany dia ilay mpandefa vola any ivelany. Fa mandefa vola mety efa nisy tamintsika izay mpiainy efa nahazo vola avy aty an-dafy na efa n'olona na efa ny fianakaviana dia avy amin'ny Western Union no andefasana azy. Misy hoe WU izay no sary hafantarana azy zany. Dia amin'io Western Union io zany zareo amin'ny Western Union dia manome vatsim-pianarana zareo, vatsim-pianarana izay azonao ampiasaina na aiza ny toerana ianaranao. Io vatsim-pianarana io dia
natokana ho an'ny olona rehetrarehetra. Misy taona nefa le izy raha jereko kely le taona teo fa sao de diso, natokana ho an'ireo 20 hatramin'ny 21 taona, 20 hatramin'ny 21 taona dia natao ho an'ireo zay olona maka lisansa, zany hoe zay maka lisansa ihany ity zay maka lisansa ihany no mahazo amin'ity. Ka ny mpianatra zany zay mahazo mangataka amin'ity ilay Fondation Western Union ity, Fondation Western Union, Foundation Western Union, na Fondation teboka Western Union teboka com, Fondation teboka Western Union teboka com. Dia io zany natokana ho an'ireo tanora 20 hatramin'ny 21 taona, de ny lalam-piofanana, marihina tsara, lalam-piofanana zay mahazo famatsiana ara-bola avy amin'ireo de lalam-piofanana momba ny siansa, zay resaka siansa rehetrarehetra, tafiditra anatin'izay ihany koa ny lafiny momba ny teknôlôjia, raha ohatra zany ianao manao siansa na teknôlôjia, zay rehetra misy siansa zany ny anaran'ny diplômanao de efa mety. De misy koa zany mianatra momba ny teknôlôjia, enjeniera, ny enjeniera rehetrarehetra, ireo zay manao kajy ihany koa matematika, ary ireo zay mianatra momba ny fitantanana, fandraharahana, fifanakalozana, fandaminana, famoronana orinasa, famoronana asa, ny hay asa, ny entrepreneurship, hay vao, innovation, zay rehetrarehetra zay de afaka mangataka an'ity afatsim-pianarana ity. Ny vola zay omendry zareo zany dia $510, $510, zany hoe manodidina ny 10 tapitrisa ariary, manakaiky ny 10 tapitrisa ariary zany, zay ny vola omeny ity Western Union ity ianao, ka natao handoavana ny saram-pianarana sy ny fisoratana anarana, ary natao ihany koa any amin'ny anjerimanontolo zay manana fahafahana, fahazoan-dalana amin'ny mpianatra, zany hoe manana an'ilay fahazoan-dalana avy amin'ny fanjakana zany. Ny fomba hifidianany azy de hoe mpianatra mitozo, persévérant, mitozo, de mpianatra manana faniriana nofinofy avo de avo, faniriana lalina, aspiration, ary koa mpianatra zay hita eo amin'ilay fangatahana sy ny zavatra soratany fa manana fanoloran-tena hanompo ny fiarahamonina zay misy azy. Zay zany no sokajina mpianatra na tanora afaka mangataka an'io vatsim-pianarana io zany. Ny adresy zay de Fondation teboka Western Union teboka com, foundation.westernunion.com. Fa ireo zany averiko ho anareo zany, ho antsika zay mbola tsy manana lisansa na zay maka lisansa, zany hoe manomboka amin'ny taona voalohany zany hatramin'ny taona fahatelo no mahazo mangataka an'io vatsim-pianarana io. Marihana fa ny fisoratana anarana amin'io de manomboka ny voalohan'ny volana marsa isan-taona io. Zany hoe tamin'ity taona ity efa nikatona fa 2024 efa nikatona, fa ny amin'ny taona ho avy zany misoa dia ho avy amin'ny volana marsa, mety hilaza ianareo mbola ela be zany, de zao nefa tsara nefa manomana dieny zao de ianareo milaza hoe inona ry omanina amin'izany ramose. Ka ny omaninareo amin'io zao de misy taratasy tsy maintsy soratanareo manazava ny mombamomba anareo, mombamomba ny fianarana ataonareo, momba ny omenareo zany misy lahatsoratra soratanareo mba hanehoanareo fa ianareo de olona manana faharetana, mitozo, fitozoana, olona ihany koa zay nolazaiko teo manana toe-tsaina hanompo ny fiarahamonina ary manana faniriana lalina. Mila omanina zany, mila soratana alohan'ny fotoana, de rehefa ino izy ity, rehefa vatsim-pianarana ohatrao, fangatahana vatsim-pianarana ohatrao, de ny vatsim-pianarana tonga aloha matetika, ny fangatahana tonga aloha matetika no lasa lohalarana eo amin'ny fifidianana, de efa azonao omanina dieny zao. Aiza zany ny ahitanao ny andinindininy momba an'ity de miditra ao amin'ilay tranokala ny Western Union ianareo, Fondation teboka Western Union teboka com, foundation.westernunion.com, com, Fondation teboka Western Union teboka com. Ao zany ianareo mijery, jereo daholo na ny olona efa nahazo tamin'ny lasa, azonareo jerenao mombamomba azy ireo, de ahafantarinareo misimisy kokoa ohatr'izao zany ny zavatra ilaina natakiana amin'ity vatsim-pianarana
izay atotry ny Western Union ity. Zay zany vatsim-pianarana na aiza na aiza izay azonareo angatahana. Ny faharoa indray dia vatsim-pianarana avy amin'ilay antsoina hoe fortissociety.org. Fortis Society.org. Io Fortis Society io indray zany dia vatsim-pianarana natokana indray izy io hanampiana ny mpianatra hisokatra bebe kokoa zany, hisokatra bebe kokoa, hanana fahalalana misimisy kokoa amin'ny fiarahamonina, amin'ny fampandrosoana, amin'ny haitarika, na io moa zany le antsoina hoe leadership. Dia fellowship moa zany vatsim-pianarana manokana mihitsy izy io, dia manampy io zany misy manampy izy amin'ny fampianarana, manampy azy ireo ihany koa mba ho lasa mpikambana amin'ny teny hoe Fortis Society. Ahoana ny fanoratana an'ilay Fortis Society? FORTIS. FORTIS. FORTIS dia malalaka Society, mihataka kely Society, SOCIETY, SOCIETY. Dia meny fanofanana ianao, ampiny ianao mandritra ny 3 taona anao zao anao ny famatsim-bola io, mandritra ny 3 taona dia tariny lalana ianao mba ny fiainana, momba ny asa, momba fandraharahana, fitadiavana asa, haitarika, fitarihana vondrona, dia avy eo manana fifandraisana manokana ihany koa amin'ireo mpitarika malaza maneran-tany, betsaka amin'izy ireo ny filoham-pirenena, olona manan-karena indrindra, manana orinasa maro. Zay ny zavatra ataondry zareo zany, dia manampy ianao amin'ny fianarana zany zareo. Dia iza ny mahazo mangataka an'ity? Mahazo mangataka an'ity aloha zany dia izay olona avy any amin'ny filazany azy moa zany dia olona fianakaviana tsotra na fianakaviana sahirana, izay tsy manana tsy hainao zany olona tsotra, olona tsotra fa tsy manan-karena. Zay zany no mahazo mangataka azy. Io moa le taratasy fienoana no ahafantarany an'izay. Dia fanampin'izay ianao zany tsy maintsy taona faharoa any amin'ny anjerimanontolo. Mbola ho antsika izay maka lisansa ihany ity, tsy maintsy taona faharoa any amin'ny anjerimanontolo zany ianao, taona faharoa any amin'ny anjerimanontolo. Dia avy eo ianao no voalohany indrindra niakatra ny naniditra na nanitsaka an'izany anjerimanontolo izany. Ianao no voalohany indrindra nanitsaka ny anjerimanontolo amin'ny fianakavianareo. Ianao no voalohany indrindra nandeha namonjy oniversite. Versite, mba ohatra mety versite, versite. Tsy misy toerana hipetrahana zany. Azafady, miala tsiny. Fa ianao zany voalohany miakatra any Ankatso raha otsorana na any Barika 10 ohatra zany, any Amanday raha ny atolika. Dia ianao zany no voalohany niditra an'izany avy amin'ny fianakaviana. Na ianao voalohany miditra any amin'ilay anjerimanontolo ka avy amin'ny fianakaviana sahirana ianao, avy amin'ny fianakaviana sahirana na antonontonony. Dia na koa ianao dia tsy mety efa maro ianareo niakatra tany amin'ny anjerimanontolo na mpianakavy raitam-po, fa avy amin'ny fianakaviana sahirana. Fanampin'izay dia mampiseho profo amin'ny alalan'ny naoty fa mpianatra mahay ianao, dia misy zavatra lahatsoratra soratanao mampiseho fa mpitarika ianao amin'ny zavatra rehetra izay atao, na ao anivon'ny anjerimanontolo na any anivon'ny fiarahamonina. Asehonao ihany koa fa efa niaritra zavatra mafy ianao, fahasahiranana ary mitraka mandrakariva. Dia ireo kandida zany, ireo mpilatsaka mpangataka am-pifaninana dia mila mampiseho ny fahatsaran-toetra, fahamarinana, fitiavana mizara, fitarihana ary koa manana finiavana mivelatra ao anatin'ilay antsoina hoe fanatontoloana, izany hoe ivelan'i Madagasikara zany ny fiheverana sy ny toe-tsara. Dia ny fisoratana anarana amin'ity fangatahana ity dia misokatra amin'ny 1 volana janoary taona 2024. 1 volana janoary taona 2024. 1 volana janoary taona 2024 no isokafan'ilay fisoratana anarana, dia mifarana amin'ny 20 volana marsa taona 2024. Mifarana amin'ny 20 volana marsa taona 2024. Io zany ho antsika izay manontany amiko foana, mba aiza ramose misy vatsim-pianarana manokana za hijanona eto Madagasikara ihany, na hoe za zany hianatra amin'ny firenena hafa fa
mba mitady vatsim-pianarana izay azoko mandehandeha portable scholarship ny antsonan'io dia jerenareo zany hoe Fortis Society. Roa izay nikoranintsika izay edy roa izy takeo. Ny voalohany zany voanalohany dia ilay avy any ao amin'ny Western Union, dia ny faharoa dia ilay Fortis Society. Ny fahatelo resantsika niany dia vatsim-pianarana koa avy any amin'ny antsoina OFID. Ny OFID OFID. Ny OFID indray dia fikambanana firenena zany izy io. Ny OFID dia fikambanana firenena izay ao anatin'ireo firenena maromaro zareo reo ao anatin'izany Algérie, Equador, Gabon, Indonésie. Reo firenena manana solika zany zareo reo. Firenena manana solika mitovy amin'ilay OPEP reny ihany fa ny OFID indray amin'ny azy. Dia manome vatsim-pianarana koa zany zareo reo. Manome vatsim-pianarana ho an'ny tanora 13 taona hatramin'ny 12 taona. 13 hatramin'ny 12 taona. Dia ny vatsim-pianarana omeny zany dia natokana handoavana saram-pianarana, natokana handoavana ny lany amin'ny fisoratana anarana, na koa raha misy fitsidihana tsy maintsy ataonao, anaovanao fikarohana hivezivezy, dia mety foana zany ilay izy hiantohany zareo izay avy any amin'ny tanàna firenena misy anao, mankany amin'ny anjerimanontolo ianaranao, handoavana ihany koa ny fiantohana ara-pahasalamana, na raha tsy maintsy mifindra monina mihitsy ianao dia handoavana an'izay, dia omeny koa zany ataontsika hoe solon-karama na tambin-karama isam-bolana ianao mandritra ny herintaona. Ireo dia natokana zany ireo ity vatsim-pianarana ity dia natokana ho an'ireo izay mianatra ao amin'ny manao maîtrise indray, manao maîtrise. Le roa niresahantsika tary le Western Union manao licence, dia ilay Fortis Society licence. Fa ity indray ho anareo izay manao maîtrise. Ka raha manao maîtrise nareo dia ireto zany lalam-piofanana izay hanomezany vatsim-pianarana. Tsy voatery mifatotra amin'ireo rery fa misokatra be ihany ilay izy fa omeny sokajy zany. Dia ny lafindretra momba ny toe-karena, ekonomia, lafindretra momba ny toe-karena, momba ny fampandrosoana, momba ny fampihenana ny fahantrana, momba ny angovo, izay angovo rehetra tianao ianarana na resahana, momba ny fampandrosoana maritra, ny tontolo iainana, indrindra fa ireo izay mianatra momba ny ady atao amin'ny torotanety, ady atao ihany koa amin'ny taningazana, na ny mahatonga ny tany hongazana tsy azo ambolena intsony, tsy mamokatra intsony, na koa izay lalam-piofanana momba ny siansa, lalam-piofanana momba ny siansa na momba ny teknôlôjia. Ireo rehetra ireo zany dia hiantohany raha izay zany lalam-piofanana misy ianao, dia midiry ianao amin'ny tranokala soratiny atao hoe OFID, OFID, OFID teboka ORG, OFID teboka ORG safady ORG, dia jereo ao hoe scholarship award. Ity moa ty fandaharantsika ity dia isaorana fa misy olona nilatsaka tsy sitrapona nampy hanoratra azy, dia rehefa voasoratra io dia apetratsika ao amin'ny tranokala, ao amin'ny ny tsy tranokala moa zany fa ao amin'ny tarehim-bokintsika Zarahay Mahasoa, ao nareo no mahita ny andininy. Nisy fandaharana tany aloha mbola tsy voasoratra, efa ireo le namana zany le nanaova an'antso efa nanoratra, fa ny tenako mihitsy mbola tsy nanam-potoana nidirana tamin'ny io lay Facebook-tsika io, enjana be ny raharaha fa efa mamarana ny semestre zany zahay zao, dia raharaha tena zany hoe raharaha, ka hiakatra eo ihany le izy fa aza manahy ianareo fa dia izay zany le vatsim-pianarana anankiray avy amin'ny OFID. Dia io ny fisoratana anarana amin'izio zany na mbola mihidy izy io, mbola tsy manomboka le fisoratana anarana amin'io, fa jerenareo le tranokala dia efa ao ny antsipiriany rehetrarehetra, dia efa ao daholo ny tsipiriany zavatra rehetra ilaina amin'io dia efa mivoaka ao. Mbola tsy ny raha miainga zany isika tamin'ny fandaharana tamin'ny vatsim-pianarana tamin'ny taondasa zany, vatsim-pianarana tamin'ny taondasa, ny daty faran'ny fametrahana fangatahana dia ny 11 volana avrila.
tamin'ity taona ty 2024. Zany hoe zafady nivadim-pianarana tamin'ity taona ity zany raha hianatra hiditra raha hianatra amin'ity volana taom-pianarana ity zany dia tamin'ny hatramin'ny volana avril ny farany zany ametrahana fangatahana. Dikan'izay zany ny amin'ny taona ho avy io dia mbola manodidina an'izay dia efa mahalala ianareo zao raisinaoty tehirizo ataovy io atao avy any ambany ondana. Hitanareo fa le vadim-pianarana telo nomeko ireny zany nasehoko androany dia mbola any amin'ny taona ho avy daholo ny fangatahana. Ny daty fametrahana fangatahana mety tenareo fa naninona natao zao ka le fanontaniana be dia be avy dia valiantsika dia raisinareo adresy ny fandarana raisinareo ny adresin'ilay tranokala azafady dia amprimo iondany tsy haiko hoe zay tehirizantsika azy any fa dia hitantsika ao amin'ny Facebook ihany koa io. Aza adino laharan'ny fandarana faraika amin'ny 50 no misy an'ilay resaka rehetra teo. Fandarana faraika amin'ny 50 no misy an'ilay resaka rehetra ilay misy eo vadim-pianarana na aiza teo zany. Zay zany misy zany ilay hoe Fondation Western Union, dia misy koa ilay Fortis Society, dia misy koa ny OFID na ny OFID, na ny OFID. Ireo indray zany hoe vadim-pianarana azo ampiasaina na aiza. Le OFID io zany na aiza ianaranao dia omeny vola raha lany zany ianao. Ireo indray zany vadim-pianarana azonareo angatahana ampiasaina na aiza. Amin'ny taona ho avy daholo ireo no misokatra sy mifarana dia mety hiteny hoe mbola ela be tsy misy viany ramose. Izao aloha io zany misy fa dia miomana angataka amin'ny taona ho avy, tena miomana tsara angataka amin'ny taona ho avy zany isika. Fantany manaraka indray dia hoe aiza no ahitana vadim-pianarana dia avy eo moa be dia be no miteny hoe ity ny fianarana tiako atao ramose dia mba ampio azy zany ity ny fianarana tiako atao dia fenoany banga. Zay moa ilay fanaovana azy tany am-pianarana, zany hoe sorateo ilay fianarana tianao atao dia mba ampio ramose. Dia zao tsoriko aminareo fa tena misy mampahonena mihitsy le hafatra lefa ty raha zaho zao no mba ity zany azoko le manofy koa manko mijahy zany zao manao rivin-gatra roviana zany zao tena mba hanana ny fotoana nampiana an'ireto tanora reto manampy mihoatra an'izao zany rivin-gatra amin'izany zao hoe tena manofinofy mbola ho tonga ihany zany tsy haiko hoe roviana fa dia tomboka aloha tomboka zay misy fa tsika koa miainga misy fa tsy misy ity moa nisy tompon'andraikitra ambony tao fanjakana tao ny resahako hoe azo atao mihitsy ny manampy an'ilay tanora afaka manao ohatran'izao dia hatramin'izao moa zany aloha le izy mbola rano tondraka amin'ny lamosingisa fa mbola tsy lara-pamena zany zao aloha ny anampiana raha ny fahafantarako azy satria hatramin'izao dia mbola tsy misy miaino ny antso atao hoe alay ringa mba ampiana ty tanorantsika ty ringa mba handroso fa aiza dia ohatran'ny ny fianakaviany manana tsy mialina an'izay manana raha hainao miaino eto zao anatin'ilay manana dia faly be mihitsy azo hoe miaino anao satria andefa ny zanako hianatra ianao zany dia anaraka an'ilay torohevitra koa dia ho lasa ny zanako mahafaly anie zany fa ny isika koa mijery an'ireo le tsy le sahirana tsy manan-katao tsy mahalala indray andro any asa roviana ny mpitondra antsika vao tena hatsapa misy zavatra maro tokoa ny azo atao tsy mila miandry vola any ivelany fa azo tanterahana mihitsy. Lay hajanona any aloha fa ohatra lasa miditra lalina sodiozinareo vadika politika indray le rangahy dia aleo hajanona any valiantsika ilay fantaina hoe aiza no ahitana vadim-pianarana ity ny fianarana tiako atao mba ampio re dokotera mba hitadiavo re dia tahin'Andriamanitra re ianao dia vonjeny re dia tena tohana le fo tohina ny vola ambarako anareo zany dia zao ny azoko atao avalavitra ty aloha dia atoroko dia nareo zany tsy maintsy misy anjaranareo ao mila ianareo miditra amin'ny cyber na mila manana fahana tsara ianareo fa raha le fampiasanareo amin'ny telefona mety tsy ampy dia midira amin'ity tranokala ity ianareo tranokala www.teboka mina isa fito MINA fito isa fito fa tsy soratana hoe isa fito eo isa fito tsy hoe isa fito fa le isa fito iny le isa iny mina fito teboka ENT mina fito teboka ENT na hoe mina
fito teboka net. www teboka mina fito teboka net dia voalaza eo premier site africain pour les bourses d'études, position académique et les conférences. Premier site africain pour les bourses d'études, position académique et les conférences. Zay zany lohatenin'io jerenareo midirao ianareo fa be dia be io zany fomba fitadiavana vatsim-pianarana mampiasa ny teny frantsay io. Sokafinareo miditra anareo dia misy lisitra eo reto avy amin'ny firenena misy vatsim-pianarana dia tsindrinao ohatra zao hoe nareo zao ohatra mety misy zarangamba andeha hianatra ny Nigeria. Nigeria moa le resin'ny bare bare resin'ny bare zarangamba ho any aho tena mba asehoko an'zareo koa fa mahery mihitsy koa zay dia misy ao vatsim-pianarana hianatra ny Nigeria raha ny tianao andana. Ao daholo zany lista dia tsindrinao fotsiny isaky ny firenena. Dia misy indray nefa azonao tadiavina araky ny lalam-piofanana. Dia azonao tadiavina koa miainga amin'ny lisitra ny vatsim-pianarana malaza indrindra na be mpangataka indrindra. Azonao atao aby izay. Efa tonga eo ianao amin'ny teny farantsay ty fitadiavana vatsim-pianarana ty misy an'le Ramose any zany nanoratra tamiko tena nitalao mafy mihitsy manao science sociale angambany izy izay dia midira amin'ity aloha jereo le izy fa za aloha zany zao ringa tena mialatsiny tsy manana fotoana hitadiavana fa ity aloha idirana dia zao rehefa tonga ao nareo mitady ka mahita nareo dia misy fanontaniana dia zao aza manoratra ty amiko dia miandry ny valiny azafady diso zay raha mahita nareo zany ka misy fanontaniana dia zao no ataonareo tadiavy ny adresy ao amin'ilay anjerimanontolo dia manorata mivantana any amin'le mpanome an'le vatsim-pianarana dia avy eo manoratra ty amiko mila vonjy fa any amin'le mpanome vatsim-pianarana atao dia anoratana voalohany satria ny zareo mahay azy fa za zany tsy manoratra fa mahalala hoe ary misy zareo zany tena mahavaly azy dia fa manoratra ty amiko ianareo maka hevitra dia ny mahatonga amin'ny teny any ny anoratana voalohany maro zao nareo manoratra amiko hoe ahoana raha misika le vatsim-pianarana ohatrao ka le taratasy nalefanareo aby sy tsy hitako dia mampalahelo efa diso le efa lasa le daty vao hitako dia mampalahelo be mihitsy zany hoe tena malahelo mivoaka hoe zao za mba nijery hafatra ohatra ka hitako ny valiko avy nefa tsy tratrako le izy tsy tratrako mihitsy fa dia tsorina fa alay tonga dia manoratra mivantana any amin'le anjerimanontolo dia raha misy zatra tsy mazava fialana fanampiana manorata ty foana fa aza miandry mivaly teny avy aty amiko mba tsy hita razo. Io le mina teboka net io zany MINA isa fito teboka net NET any nareo ao nareo mijery jereo ao fa be dia be dia misy fomba hitadiavana azy lazainy eto hoe amin'ny opportunité dia lazainy hoe le karazana opportunité vatsim-pianarana, licence, maîtrise, doctorat, partenariat, formation, BDB, compétition, vakiko amin'ny teny farantsay moa zany satria amin'ny teny farantsay le tranokala eto. Dia misy indray zany zavatra manavanana, spécialité, eo daholo ny lisitra ny lalam-piofanana rehetrarehetra. Dia misy koa izy zany le faritaona, ny taona ianarana, mety any amin'ny collège taona voalohany sy taona faharoa ianao, taona fahatelo, mety any amin'ny lycée koa ianao, mety fanofanana manokana mihitsy formation professionnelle, na any amin'ny anjerimanontolo, premier cycle, deuxième, troisième cycle, na doctorat, menao le lisitra zany. Dia io koa ny firenena rehetrarehetra dia azonao jerena te hianatra any Tanzania na te hianatra any Frantsa dia tsindrinao dia mivoaka eo le izy dia ataonao lalam-piofananao. Ohatr'izay zany ity mina teboka net ity mampirisika be jereo mina teboka net io ao nareo manomboka mitady aloha dia vitantsika eo hoe hitady ihany ako araka ny fotoana izay ampelantanako hitady araka ny fotoana ampelantanako fa aza miandry anahy fa manjary mampalahelo raha noho ny tsy faharahako mamaly mahatonga anao tsy mahatratra ny tombontsoa izay tokony ho azonao. Zay tsy mety mampalahelo raha ohatra ka ny tsy fahatra narahako an'le izy tsy tratrako dia ianao indray no lasa tsy mahazo an'le vatsim-pianarana. Tsy mety zany, tsy mahatratra an'le tanjony ty fandarana ty zany isika. Zay zany ny any dia mbola misy maro rapitso zany ny toy ny fandarantsika hiverina hiresaka momba ny vatsim-pianarana aty Etazonia isika dia resaka sekoly aminareo sekoly izay manome vatsim-pianarana feno dia efa miomana zany iresantsika an'izay iresantsika ny sekoly izay manome vatsim-pianarana feno miomana fa ho resantsika izay fandarana izay fandarana manaraka izay ny fandarana faharoa amby dimampolo
anjerimanontolo aty Etazonia manome vatsim-pianarana feno ahoana ny angatahana an'ilay izy aminazy inona avy fepetra ilaina aminazy dia ahafahantsika makataka. Zay zany ary tompoklasy tompoko-vavy aloha ny fandaharana androany ny zanana malinina ny fanontanianareo rehetrarehetra mety ny lalam-piofanana lazainao tsy voakasika tao fa raha miaino anao dia saika voakasika tao le fototra zany no resantsika androany ilay farany teo ilay nomeko anareo ilay mina teboka net misy tolotra vatsim-pianarana be dia be ambaratonga licence maîtrise doctorat ka ianareo rehetra izay nanoratra tampoka momba an'izay miangavy tompoko jereo ilay mina teboka net ao ianareo mitady manorata mivantana amin'ilay anjerimanontolo raha sahirana manorata aty amiko dia hitantsika eo indray izay hanampinanao fa aza miandry anahy fa manjary tara ianareo raha izany andrasanareo satria tsy voatery ho hitako avy hatrany ny hafatra alefanareo fa dia ny tompo no hitantsika mianakavy samia mahery ary eto aloha izany dia azafady fa marana dia mahatadidy nisy rahalahy anankiray zandry fiheverako anazy eo ataoko hoe ataoko zandriko izy fa dia tena misaotra be dia be misaotra anareo mianakavy mivavaka ao nanoratra izy hoe tena mivavaka ao anay zay fa be ny adidinao ary mba vita be amin'ny asa mankasitraka tompoko mankasitraka anareo mianakavy zaho koa moa zany rehefa nahita an'iny toana ny folo tena nanomboka mivavaka ao anareo afaka mifampivavaka isika fanoana sao dia miteny reo atry tao lasa toriteny indray nga izy ity zavatra mahasoany izy zany misy olona milaza fa hivavaka ao anao amin'ny zavatra ataonao dia ny manaraka koa vaovao ihany ty zany le tena faly ole rangahy iny fa misy olona izay nanaraka amin'ny fandaharantsika teto zany nilaza tamiko fa nahazo visa azo ny visa andeha hianatra izy zany zao aty ampitan-dranomasina hianatra izy azo ny visa tamin'ny alatsinainy teo vaovao tsara zany ny fantatro zao tamin'ity taona ity ireo izay manaraka ny toromarika izay omena ny fantatro ny nanoratra tamiko tamin'ity taona ity ny fantatro nahazo zany zao andeha olona 10 zay ny fantatro za misy maro any araka ny lazaiko matetika satria hitako any amin'ny tarim-bokiny any mitsangana manoloana ny Toronto University any Canada, University of Tokyo dia misy any Paris lasa ry salady na faly be ry salady adino zalahy mba niteny hoe mba zarazara ho any fa zay koa anisan'le nahazo taony fa ny hafaliana moa zany tsara fa dia tsy malahelo ny amin'ny tary tafiditsika ho le mpampianatra izay fa dia mba zaraiko le izy mba tsy hakivy ianareo nisy mpanaraka nanaraka ny torohevitra zay vao nahazo fa nahazo ny visa andanany mianatra izy an'izao fa dia mahafaly dia izy nahazo tafavoaka izy dia izay mianakavy nanao fety dia ohatr'izay zany le fandeha an'ilay izy anankiray koa nahazo vatsim-pianarana dia nampandre tamiko fa azo ilay vatsim-pianarana azo ny ihany koa ny visa tsara be toa zany vaovao zany mbola ho avy ny anjaranao fa ny anjara tsy midify raha mbola anao ihany ilay izy zay ary ny androany alay atao amin'izay ilay veloma vao manao veloma tsy fohifohy eto fa dia mandrapiresaka indray ny hetsika ason'i Madagasikara no nikarakara ny fandaharana nanolotra sy nanomana Dr Giorgio Karavelona misy mankasitraka tompokolahy makatelina tompoko-vavy samy tain'Andriamanitra isika mianakavy fandaharana manaraka indray isika no mitafa misaotra ny teknisianina nampitany feo ary mankasitraka ny AZ radio televizion fiara-miasa izay atolotra izy ireo miraso tompoko samy tain'Andriamanitra.